tokatrano rehetra any na eto atoerana inko na ny ampitan-dranomasina satria marobe anareo no liana amin'ny raharaha-pirenena. Raharaha-pirenena tokoa ny resahany eto satria anatin'ny hafanana amin'izao fotoana izao izay no ampisintsika mpanao gazety hiresaka ary hiady-hevitra amin'izany. Mpanao gazety ny kiajara Kotomanantsoa. Miarabanao Jaselanjarafeny, miarabantsika rehetra eto amin'ny plateau dia miaraba ihany koa tsika mianakavy. Praitandrazana manerana nosy. Anteriko ny fiarabana efa nataon'ny namana samihafa teo manasantsika mihitsy zany satria dia akoatranay reto rehefa avy eo mbola isy ny vahiny izay ho avy eo iresaka ny famakafakana, iresaka ny fanambarana. Rososona moa zany raha izay ny fomba tsotra tenenantsika azy izay andrasany any atokantrano any amin'ity hariva ity. Sofibe Fidiramana Andrabe. Miarabanao. Miaraba Jaselina, miarabantsika mianakavy salut global tena eny an-dafiny eto amin'ny tanàna Andriamatory fa matombo nivoaka amin'ny andro alahady zao zany tsy dia fanao ny bandy io misy zavatra eo amin'ilay firenena rahantsika mijery eto dia izy ary. Izay indrindra fanambarana roa lehibe ozy zoky be enikajara Kotomanantsoa tamintsika teo ny fanambarana izay isan'ny andrasana fatratra dia ny fanambarana entin'ireo kandida firaisankina ireo kandida iraika ambin'ny folo akoatra izay ihany koa ny kandida Andry Rajoelina dia anao an'izay fanambarana izay ihany koa ezatsika ho fakafakaina sy hoentina ato anatin'ity fandarana manokana ity avokoa ireo rehetra ireo fa raha hoan'ny vaovao hoe isan'ny tena songadina sy nanamarika n'ity androany ity aloha izany dia ny fanambarandry zareo avy eo nivony OMC io atoandro io izay ho tateritsika eto hoentiny Jasel Anjarafeno ihany koa ny mety hoe andinindininy izay. Tsy zoviana amintsika tsony fa tamin'ny farany herinandro iny noho n'ireo karazana fitakiana maro samihafa izay heverin'ireo kandida iraika ambin'ny folo isa ho tsy misy mihainy mihitsy ry zareo dia nanao an'ilay fanambarana iny hoe eny amin'ny kianjany 13 Mey amin'ny latsinainy ho avy izao. Nisy moa zany ny fanazavana nentiny OMC tamin'ny mpanao gazety androany izay voarahina eto am-pialantanana amin'izao fotoana izao izay nanipika ry zareo eo anivony OMC fa tsy nahazo nalala zany etsika zany. Zay aloha zany vaovao ray eto am-pialantanana amin'izao fotoana izao ary nilaza ihany koa ry zareo fa azo fototry ny tsirairay ny asa sy hianatra ka tsy tokony elingelenina ny amina resaka politika zany. Zany hoe mifanenjana ihany zany ny tady eo amin'ny rotonta satria reto kandida avy amin'ny andaniny reto milaza zay hoe eny amin'ny 13 Mey hitan'izy ireo fa mety vahaolana rehefa tsy nisy vokany mihitsy ireo karazana fangatahana nitondran'izy ireo izay fitakiana maro samihafa izay tsy manaiky ny avy eo anivony OMC. Asa manakambara momba izay aloha sika tsy haiko iza no andray fitenenana voalohany aminareo efatra amin'ny rahalahy. Raha ohatra ka tsy nanao an'izay ny OMC dia izay zany mety ho nagaga hoe hodry ohatra mba nivandray ry leron' zany ny zavamisy Jasel zavamisy ny bandakama sy ny namana rindreto dia zavatra tsotra fotsiny ihany tsy efa ela be no tokony nisy ny fifampiresahana teto amin'ity firenena ity matoa tonga amin'izao fazy zao tonga amin'izao tanjona izao reo le kandida raiky ambin'ny folo reo dia misy antony tao misy antony efa tsy azo anoharana intsony matoa tonga amin'izany hoe fidinana andalambe zany. Ny zavatra tiako ambara voalohany dia izao ny kandida 13 isa dia mitovy hevitra ary miara-manaiky fa hoe tokony roso amin'ny fifidianana zay aloha unanime zay tsisy edikevitra izay donc tsisy tsony hoe iza matahotra an'iza na iza tsy matahotra an'iza fa samy vonona daholo ny hoe andotsika iroso amin'ny fifidianana na amin'ny 7 volana novambra zao arany tsy problème zany fa ny olona dia tsotra fotsiny ihany misy ireo pitsopitsony hoe mialohan'ny idiriny eny ambony kianja aloha le reto mba diovina le kianja zay fotsiny ene aloha mba diovina le kianja sao dia mbola misy ny vaky tavoangy sao dia mbola misy ny fantsika sao dia mbola misy ny zao azadino fa tao anatin'ny vanim-potoana ataontsika hoe 5 taona latsaka kely ny tondran'io fitondram-panjakana io dia tsy nisy zavatra niova
ny zavatra nataony fitondram-panjakana io ny fomba fitondrana ale firenena à sens unique. Et non seulement hoe à sens unique fa tena avec mihitsy hoe rouleau compresseur mipetiny izy rehetrarehetra hoe mifanihatra aminy tsy misy ka hoe hevitra avy any amin'ny hafa azo niraisina izany. Nefa ny problème dia zao ny fifidianana tamin'ny heritaona dia efa nahitana problème be dia be izay nahitana menimenina tabataba ary nainge misy mihitsy moa tamin'izany ny hoe tsy nanaiky ny voka-pifidianana fa ny valiny rehetrarehetra napetsaky ilay ACC tamin'izany fotoana izany dia hoe azo raisina fa tsy mitombony ny an'izay kandida rehetrarehetra ny fanandriny tamin'ny lahana 17 tamin'izany fotoana izany a 17 amintsika miteny izao dia izao tsy niovy zay zavatra zay. Teo ny filazany ny zareo teo amin'ny CENI fa mbola misy atsany amin'ny 200 000 na roetsy ny tsy fahatomombanana na irrégularité tao anatin'ny lisy mpifidianana. Efa nilamina veny tamin'izany zavatra izany tao ny fanambarana fa hoe misy fokotany anoany amin'ny arivo anoany noforonina vaovao jojopile be mbola mifosa sesolefanina mihitsy tany faritra atsimon'nosy tany efa voajiry ve no mikasika an'izany zavatra izany. Ireto ACC reto izay efa hita fa tsy nahafahany kandida hafa rehetra nahazo vahana mihitsy tsy hoe nahazo vahana moa zany fa nahazo rariny satria tsy vahana ny tadavinao anatin'ilay fifidianana fa ny rariny sy nihitsiny ny takiny dia hoe zao mba tsy hiverenany problème nisy tany aloha intsony ny 2 ny 7 ny 14 ny 7 dia tsotra fotsiny ihany. Andao aloha diovina ny lalao andaotsika ifampiresaka fa de non n'est pas ozy ny teo anivon'ny fitondram-panjakana izao tsika ty ho avy akaiky le fifidianana dia mbola imagineo eto misy 240 isa izay tsy mitady afa-tsy hoe amin'ny fomba ahoana no ahafahany vahoaka malagasy reo 240 isa kandida reo miara-manaiky izay voka-pifidianana eo. Izay zany le katsahana fotsiny amin'ny fomba ahoana ny signe continuation de l'état izay efa nisy ary efa hitatsika tamin'ny andron'ny filohera jonary mampianina amin'ny fomba ahoana no hitohizany izay mba mety fampandosoana kely nataony teo aloha no tohizany ity fitondram-panjakana ity indray. Zay le zavatra takiny tsy misy zavatra be da be tsy misy cause bobaka tsy misy kafara lava fa dia hoe zay fotsiny fa non tsy nisy nahazahoana vala za rehetrarehetra zany. Dia izao amin'izao vanim-potoana iainantsika izao tonga mialatsiny fa somary ohatrany nanampo kely satria tsy maintsy averitsika kely mantsy le histoire zay tsika vao tena tonga eo amin'le OMC fa raha tonga dia le OMC fotsiny ry valitsika any amin'ny tokantranao misy tsikopy hoe inona moa le OMC dia inona le fa dia le tantara dia efa misy inona fa tonga dia aloha zavaitsika tsara ohatran'izay le izy. Dia izao normal zany amin'izao fotoana manambara ny eo anivon'ny préfet de police sy fitondram-panjakana fa ny fivoriana izay tokony atao anangonana olona eto an-tananarivo renivohitra dia tsy maintsy amina trano mihiboka. Rehefa miala vany ny ekipan'ny badiaka mamarika ravalomanana mihidy magro zay trano afaka atao mihiboka tonga ny ekipan'ny collectif de 11 candidats de candidats tonga teria mandromeny zavatra nambara dia hoe tsy mahazo manao ny ivelan'ny trano nareo fa ao anatina trano. Rehefa tonga le collectif de candidats anao fivoriana ao anatina trano tsy mahazo mihitsy ao anaty trano ray nareo fa mivoay nareo ety a-tokotany. Nataony fitadiavana marimaritra raisana rehetrarehetra nandalo tany amin'ny fiarahamonim-pirenena nandalo tany amin'ireo communauté internationale nandalo tany amin'ny FFKM nandalo tany amin'ireo ambassadora sy ny sisa nataon'ireo collectif de candidats reo
fa tsy nahita mibaka ny atsamin'izao fotoana izao sady tsy mahazo miteny eny akalamanjana ny tsy mahazo miteny eny anaty trano a ireto collectivité Kandida aiza ary no alean'zareo iteny aiza donc tsy maintsy nirotsaka iny an-dalambe comme d'hab toy ny mahazatra ary tsy vo ireo no nirotsaka teny an-dalambe fa mifantarina pesaka de izao rehefa inona no misy olo-mavambahoaka sy mpanao politika afaka midina iny ankianjany 13 mai de rehefa inona no misy sy olo-mavambahoaka sy mpanao politika tsy afaka maneho hevitra eny amin'ny kianjany 13 mai zavatra hitan'ny ankizy ozy zavatra iny nandavanandro hitan'ny ankizy ka mba nataony nandeha ny tany amin'ny 7 sy 4 ny 7 sy olo-mavambahoaka niaraka tamin'ny ekipany non seulement nidina teny amin'ny kianjany 13 mai fa nanakatona rizy baravarany ny fampianarana nanakatona ny brao mpanjakana misy zany ny teto amin'ny tefinetsika ty le retsy e so de hoe manadinidiny demo reto tsika menaka fa nisy zany teto de zao tonga le tsotsoro mambisarahany tsy rotro kosa e aloha zay rangamba hidina eny an-dalambe mihitsy aloha zay hitafa am'ireo vahoaka reo a zay ke misy zavatra tokony mampitanay e ahoana ny fomba mitanay an'izany de rehefa tonga zay de hoe aloha mpivarotra hivarotra mahatonga reo collectivité Kandida reo miady ane miady ho an'ireo mpivarotra ireo aloha mpividividy mahatonga ny collectivité Kandida miady ane miady ho an'ireo mpividy reo e ireo mpivarotra ireo ara rehefa nikozy tam'ireo mibadaka manotenana izao hoe ahoana ny fahitanareo an'io zao ary zay ozy izy anarany mba mivarotra fa tsisy volany olona mila manova zavatra ao anatin'le firenena de tonga am'izay no OMC raha miteny oa tsy niteny raha niteny no OMC raha niteny fa hoe ndeza tsy izy arynareo menakavy miritsahana fa tsy problème io fa zao fotsiny ho aviny zay encadré anareo de milamina tsara fa zay asanay ny miaro ny vahoaka sy ny fananany fa zay hiaro anareo vahoaka ary hiaro ny fananany vahoaka olo debengy iry le retsy reo hoe andeho eny reo e fa tsy rambodikely na zazakely ny ao anatin'ireo fa misy président anankitelo ampirinasa tao anatin'ireo olona reo misy jeune kely mbola jotsopilina be koa vonona ny ho président misy manam-pahaizanao misy manadraikefy eo amin'ny zavatra lafony maro ka na tsy ho adjainao ary reo olona ireo amin'ny makandida azy fotsiny hajao amin'ny maha-olo dehibe azy hajao amin'ny maray aman-dreny azy hajao amin'ny maha-président azy hajao amin'ny mahaikisa président azy hajao amin'ny mahaikisa solom-bavambahoaka azy zay ane de tapitsy ne tsy fifanajana zany ato amin'ity firenena tia mitady azo laka mitady azo vahana zay le atorotsika hoe tsy fifanajana izay natao io tsy fifanajana io de nangina ny retsaretra manginonareo eny tompoko petsahanareo tsara eny tompoko de isaky mandeha de hoe ianga mantsy le topy efa manao signal laty ridra hoe tena zay indrindra efa mikirakira n'izay ny teknisiana efa hikatroka rehefa avy eo afaka amin'ny vitsy monja namana enikaja tatsy ohatrany efa nikofikofa nangeta efa alao ajaitsika mihitsy aloha arakaraha ometsika fiteny le 13 mai ny OMC za aloha zany de zao nisy ve ny 13 mai raha ohatra ka nahazo alalana tao amin'ny lapan'ny tanora sy ny fanatanjahantena collectivité Kandida nisy ve ny fangatahana lapan'ny tanora sy ny fanatanjahantena raha ohatra ka afaka naneho hevitra tao amin'ny STS mandrimenandorany fotsy reo Kandida reo ary nisy ve ny fikasana aneho hevitra tao amin'ny STS mandrimenandorany fotsy satria to afaka nampiasaina fianambe nasionaly ny tao de mba nieritreritra le Kandida hoe ndao koa mba hampiasaitsika kanjo tsy afaka nampiasainareo fa tsy nisy akory nieritreritra ao mandrimenandorany fotsy raha ohatra ka tsy nisakanana indray de ao amin'ny andi bypass reo Kandida reo zany historique zany hoe nanomboka taty amin'ny andi bypass mialatsy indrindra tompoko voatery manonona nyle anarana de ataoko hoe trano malalaka lehibe teny afatry bypass avaratrano tsy tonga zany taty amikanja ny 13 mai ny collectivité Kandida raha ohatra ka efa afaka naneho hevitra taty anaty efitrano zay
noty navoaka ny teo anivo ministeran'ny ady tany fa rehefa tsisy moa ny toerana hahafahana manio hevitra tatia bypass tatia mandremena tatia amin'ny palais des sports zany hoe avaradrano atsimon-drano dia nanantona aty ampivoatanàna zany ny ady hevitra mba hisiany kokoa lozika ny ady hevitra zany fa zao za rehefa nandinika sy ny eno n'le fanambarany teo anivon'ny OMC dia hoe tsy nahazo nalalana io dia ozy aty anontany ahako ny préfet de police avereno amiko ny tantara raha diso tsy mampanina 1972 nahazo alalana ve teo amin'ny 13 mai 91 nahazo alalana ve nanaovana hetsika teo amin'ny 13 mai 2002 crise post électorale nahazo alalana ve nanao hevitra teo amin'ny 13 mai coup d'état 2009 nahazo alalana ve ary 2018 ny dina ny solomavam-boaka telo amin'ny fitopolo teny ankianjany telo amby folo mai izany nanome alalana te antany an'le préfet de police tsia izy tsy nanome alalana ka voay raha ohatra ka nisy autorisation tany nanome alalana anetsika hatramin'izay fa mifahafantarana anetsika teto na coup d'état io na crise post électorale io tsisy nanome alalana teo amin'nkianjany telo amby folo mai ka aza miresaka zany amin'izao fotoana zao hoe tsy nahazo alalana io hetsika io fa nanetsika atao anaty trano raha tsy momeny ny fitondram-panjakana mahefa alalana ambara satria zao ary ty hiasa tikangely miasa de zao te kitikitika mpivarotra le nyteneniny zoky be ary fidy teo hianatra sisisy de zao ny any tiako tenenina ozy hoe za de teo hitodika ihany tsy fanonganam-panjakana no atao rapitso fa fanavotam-pirenena aloha azavo zay ao anatin'ny fanavotam-pirenena de zao misy fikarohana ny very ao ny fiandrianam-pirenena ny fahafahany Madagasikara ary indrindrandrindra ry izy enina dimianatady zao ny fikatsahana ny fandaminana sy fitonina amin'ny fifidianana ho avy eo hoy ny fanambarany Nations Unies zay hitako androany somary nahitsy aleo ny olona ny hevitra mpilaminana ye totoizantsika rehefa avy eo ihany moa ny ady hevitra mbola malalaka ny fotoana ilalaovana izay ihany koa fa andeha ho arahantsika avy hatrany ny fanambarana izay efa andrasany maro fatratra amin'ity androany ity fanambarany vondron'ireo kandida misy 120 izy ireo no nanatanteraka izany